ho amintsika riavana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy miarabantsika rehetra nome Jesosy azo fotoana alahady 13 Jolay 2024 izao miaraba-manokantsika mpitandrina mivady sy ny ankonany dia ny mpitandrina razafindrakoto andrianomanana miaso mivady sy ny ankonany ary mifidy ny tenin'Andriamanitra izay ombonantsika rehetra nio dia ny Efesianina 2 ny andininy 10. Mengavy ianao ary mba sokafy avokoa ny baiboly na soratra masina. Efesianina 2 ny andininy 10. Efesianina 2 ny andininy 10. Dia zao no fomba famakitsika azy satria pasteur dia nareo vehivavy rehetra no mamaky voalohany aloha andininy 10 ihany fakitsika daholo ny andininy 10 Efesiana 2 andininy 10 dia ny andininy 10 ihany. Rehefa avy eo sika lehilahy rehetra, lehilahy zany hatrany amin'ny zazakely lehilahy dia hatramin'ny tanora hatramin'ny zay mahatsapy lehilahy izy. Ndao ary ny anaran'i Jesosy nareo vehivavy ary miara-manomboka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sika lehilahy indray anaran'ny Tompo manao hoe fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Fa ny tapany voalohany riavana ny raisina ankehitriny dia amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Fanontaniana telo riavana no ao anatintsika tarihan'ny Tompo antsika ao anatin'izany. Fanontaniana voalohany dia zao: izy ianao teo aloha? Izy ianao teo aloha? Ny faharoa, izy ianao ankehitriny zao? Ary ny fahatelo, izy ianao amin'ny hoavy na inona no ataonao? Zany riavana no fanontaniana lehibe omen'Andriamanitra antsika amin'ny valiteny. Rehefa tsy fantatrao ianao tamin'ny lasa, ary efa tsy fantatrao ianao ankehitriny, ary efa tsy fantatrao ianao amin'ny hoavy, dia manjavozavy eo amin'ny fiainanao ny fiainana ary mahatonga anao malahelo mitanondrika tsy mahita fifaliana ny amin'ny fanarahana an'i Kristy na amin'ny fiainanao manontolo. Ndao ary valiana amin'ny fanontaniana voalohany manao hoe izy ianao tamin'ny lasa na izy ianao omaly. Valiteny lazaina soratra masina eto riavana dia zao: misy valiteny anankidimy ny fiainantsika tamin'ny lasa. Valiteny voalohany izay lazaina soratra masina riavana dia zao: maty tamin'ny fahotana isika. Maty tamin'ny fahotana. Dikan'izany hoe maty tamin'ny fahotana zany riavana dia zao: tena tsy fantatrao manavaka ny hoe ito marina, ito tsy marina, ito fahotana, ito tsy fahotana, ito masina, ito tsy masina, ary tsy mavesa-danja aminao zany antsoina hoe fibebahana zany. Tena tsaroana hoe tsy marotsina mihitsy zany fiainam-panahy zany, ary na misy tenin'Andriamanitra tonga amiko ary tsy rototra amin'izany aho. Ny avantarina zany dia zao: maty tamin'ny fahotantsika. Dia hoy soratra masina: fony mbola maty ny fahotana ianareo dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola fahavalo sika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia izao riavana: zao tontolo zao mihitsy manapaka atsika. Dikan'izany manapaka atsika zany, zany ny tena manam-pahefana eo aminao, zany ny tena mangeja anao, ary zany ny tena hoe misy dindo na misy akony eo amin'ny fiainanao. Zany no mibaiko anao, ary dia tsy fantatro intsony, tsy misy hery intsony ianao ahafahanao manohitra na mijoro na mifahatra ny amin'izany finoana izany. Fahatelo dia zao: zanaky ny fahatezerantsika. Zanaky ny fahatezerin'Andriamanitra. Tena malahelo Andriamanitra, ary tsy vitany malahelo fa tena tezitra Andriamanitra, satria nahoana? Tahaka ny sasany izay tsy nandray izany famonjeny izany. Ary ny fahatelo dia zao: tsy manana ny Kristy isika. Tsy manana ny Kristy. Tsy manana ny Kristy. Na tsika ny Kristy, na tsika n'izao tontolo zao. Fa rehefa tsy manana ny Kristy ianao, dikan'izany Kristy zany dia zao: izy le Mesia, izy le mpamonjy, dia zany ny antom-pisitsika, dia rerakitsika.
ary efa tsy manana ny Kristy rao ny havana dia ny fahadimy dia zao tsy manana fanantenana ianao, tsy manana fanantenana. Ary ny olona rehefa tsy manana fanantenana dia tsy manana fifaliana ary tsy manana fitiavana ary tsy manana antoka akory eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Zany lazainy soratra masina ao amin'ny Efesianina ry havana. Zany ny fiainantsika rehefa tsy manana ny Kristy isika, zany ny fiainantsika taloha. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ary zay ny andiny ny fahavalo eo ambony kely eo manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra namonjena anareo, dia ile teny hoe inona kay ny asan'Andriamanitra, izy ianao zao, izy sika kehitriny. Dia io le milaza hoe fa asantsika, inona kay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika rehefa nahitantsika tao anatin'ny zavatra anankidimy zany Andriamanitra. Dia zavatra ny ainan'Andriamanitra raha mamakytsika fa ny apahany amony raisitsika andin'ny fahaefatra zao, tena onen'Andriamanitra, onen'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa mahita olona azony demonia, Jesosy Kristy rehefa mahita olona marary, Jesosy Kristy rehefa mahita olona tena mijaly, dia tena onena izy. Ary zany koa Jesosy rehefa mijery anao, malahelo aminao Jesosy, tena malahelo. Ny olona mety tsy malahelo anao fa Jesosy rehefa mijery anao tena otsa, tena malahelo anao Jesosy. Ary tsy vitany hoe malahelo fotsiny, fa tena tianao izy, tena tianao. Le tia io dia milaza hoe agape. Le agape dia zao omen'Andriamanitra lanja ianao, apetraka Jesosy amin'ny toerana maizy anao ianao, satria fantany mihitsy fa izao tontolo izao nanapotika ny fiainanao. Dia ilay ratsy zany, le fanapahana ny mirivotra, zany nanapotika ny fiainanao. Dia izy Jesosy mihitsy milaza hoe apetraka amin'izay toerana namoronana sy nikasan'Andriamanitra azy io, zany nataoko. Ary tsy vitan'izany, tsy vitany hoe fitiavana fa zao natsangan'Andriamanitra sika, napetraka Andriamanitra indray miaraka amin'ny Kristy ho amin'ny famonjena. Zany ianao zany zao. Tsy noho ny safidinao, tsy noho ny herinao, fa rehefa nitorotonao tamin'ny fahotana sika dia voafetra. Fa rehefa Jesosy Kristy kosa ilay tianao, dia maty izy hamonjenao, ary tsy nijanona fahafatesana fa nanangana na ho velona izy ary miara-mipetraka amin'ny voninahitra. Zany no fitiavan'Andriamanitra anao, asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany. Tadidinareo ny tantara kely anankiray ho amin'ny 10 minitra ny Fjkm Alahady, fa tsy ataoko 10 minitra fa pasteur manadina. Ary efa manadina pasteur, dia izy pasteur tamin'ny catéchumène. Zao fanontaniana, taizinareo no nahitan'i Jesosy, dia eo ny catéchumène hiatrika ny fanadinana. Za tao anatin'ny Toriteny na resy lahatra, za tany amin'ny hôpitaly narary, dia tena voaraiko zany hoe zao no famonjeny Jesosy. Za niaina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsaroko zany. Ary ianao kosa mba ahoana hozy izy pasteur tamin'ilay vehivavy anankiray, tovovavy anankiray teo izy menamenatra izy. Fa ahoana ianao? Taizinao nahita an Jesosy? Dia hozy izy ny teny, pasteur, za tsy nahita an Jesosy fa Jesosy no nahita. Jesosy no nahita, ary marina zany. Jesosy mihitsy no mijery anao, Jesosy manantona, Jesosy miasa ao fiainana. Azany ny asan'Andriamanitra. Inona ny asan'Andriamanitra eto? Le fahasoavana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Inona moa zany fahasoavana zany ry havana? Zany fahasoavana zany dia le fanomezana omen'Andriamanitra anao. Inona ny fanomezana? Omen'Andriamanitra ny toerany indray ianao. Apetraka Andriamanitra masarobidy ianao eto amin'izao tontolo izao, satria nahoana? No arian'Andriamanitra araka ny endriny ianao. Malala eo mason'ny tompo ianao, be voninahitra tiana. Inona le asan'Andriamanitra? Le asan'Andriamanitra zao manome hery sy fahamasinana ho anao ndray. Satria rehefa atao anatin'ny fahotana sika dia malemy, ary resy ianao. Ary mahatonga antsika tsy fantatry sony izay atao hoe fa rehefa miasa ao anatsika amin'ny fanan'Andriamanitra nanangana tamin'ny maty, dia zany mahatonga anao hatanjaka indray. Ary zany natsapanao hoe tarian'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Ary zany ny tenen'i Jesosy tamin'ny Marta sy Maria milaza hoe raha mino ianareo ho hitanareo voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ianao, dia hozy izy Marta sy Maria, mino aho hoe. Ary hoy ny ray mpianakaviana hoe Tompo, vonjeo afaka amin'ny tsy finoko. Zany ny asan'Andriamanitra. Zay le fahasoavana omen'Andriamanitra antsika ary havana. Le asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, tsy mendrika tsika. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia zao Jesosy mihitsy, zany na ny mianao indray ny tanjaka na ny hery noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny finoana. Ny amin'ny finoana zany ny hafa dia zao Andriamanitra rehefa maime finoana ao anao dia mandrakizay.
zany hevitry ny teny hoe finoana ry havana fa tokinao an'Andriamanitra fa ny tena heviny lehibe fototra zao tarihan'Andriamanitra ary tazoma mandrakizay ny fiainanao raha eto amin'izao tontolo zao manko tsika ny lohantenantsika ny Kristy mahantry indrindra noho ny olona rehetritsika ary zany mahafaly mpino satria nahoana manana finoana izy dia inona ny finoana ny fiainana mandrakizay zay omen'Andriamanitra azy ary zany ny fanantenana ary inona koa ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao le asantsika valiny dia zao ny rany Jesosy mihitsy nalatsanao atsika ny rany Jesosy nalatsanao atsika ary zay ny andiny ny 17 tsy mivinakintsika ry havana fa rehefa misy fotoana dia dinio tsara ny boky ny Efesiana fa Jesosy Kristy mihitsy ndamela ny elokao ary misy fanamporofony zany misy fanamarinana zany fa Jesosy ianao ninona fiampanganan-taon'izao tontolo zao anao tadidinareo ny ray aman-dreniny fiangonana réformé na ny protestante Martin Luther fa nitory teny tahaka zao izy njoro vavolombelona dia hoy izy ny satanana ny devoly zany toroteninao tsara ery fa zao ianao io zao ianao taloha zao ianao zao tansay tedo avokoa dia hoy izy Martin Luther zany rehetra zany efa nidiovon'i Jesosy tamin'ny rano zany efa nidiovon'i Jesosy tamin'ny rano zany ary zany ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa manaraty an Jesosy ianao dia tian'izao tontolo zao indray jery no lasa ary tian'izao to fatorana amin'ny lasa tsy ary afako ny rano Jesosy manafaka anao rano Jesosy manadio anao ka na inona fiampangano zao tontolo zao anao ataovy tsaroanao anio fa ny rano Jesosy zany ny asa-pamonjena ny asa-panavotana nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy inona le asan'Andriamanitra fahasoavana inona le asan'Andriamanitra finoana ny menanao ary inona ny asan'Andriamanitra ny rano Jesosy mihitsy nalatsany teo amin'ny azo fijaliana hanavotana ianao sy ampihavanana antsika indray amin'Andriamanitra ilay namhary namorona antsika fantaniana zay hambara ny soratra masina izao inona ary nataontsika dia hoy ny soratra masina voaforony tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao inona hanao asa tsara azavaiko amin'izay ary daholo tsika jerina tsy hoe voambolana mbara eo ry haviny dia zao hoe fa asansika ny hevitra io teny io dia zao tahaka ny zavatra anankiray hoe Andriamanitra mihitsy no mamorona anao tsy mijanona mamorona Andriamanitra fa izy ihany koa no mamolavolanao ary tsy mijanona mamolavola Andriamanitra fa efa manomana sahady no avinao dia io le teny hoe vakiko aminaran'ny tompo manao hoe zay namboarin'Andriamanitra raha teo dika ny teny hoe raha teo io dia zao efa nomanin'Andriamanitra sahady no avinao efa voaomin'Andriamanitra sahady ny maizy anao dadasine mety voafetra sokozandry mety voafetra na ny fisainanao koa aza mety voafetra fa Andriamanitra rehefa tonga teto amin'izao tontolo zao ianao ary rehefa tena naiky fa ny tompo mpamonjy ianao dia zao efa misy zavatra nomanin'Andriamanitra anao sahady azany ny fifalianao atsika ary havana mety manahy ianao mety mitebiteby ianao fa io le fotomponina protestanta manao hoe efa misy famaritana meloa zay izy Andriamanitra tsy to zany mandidy ny fiainanao ka na inona sakany eto amin'izao tontolo zao tsy misy masakana n'Andriamanitra fa izy ny miasa eo amin'ny fiainanao ary izy mitatana melo lalana anao mandrakariva zany ny safidin'Andriamanitra ary tsy misy masaka an'izany eo amin'ny fiainantsika dia eo amin'ny lalao amin'ny tompo inona ary nataontsika voaforona anao asa tsara anankitelo nataontsika zay lazay ny soratra masina mambara amin'ny boky ny Efesiana voalohany dia zao ry havana voalohany dia zao ny fiainam-baovao ny dikany hoe mandeha amin'ny asa tsara eto ilay teny hoe mandeha io ry havana dia zao tsy hoe mandeha fotsiny fa tena fiainanao ary ny dikany hoe tsara dia milaza hoe tena misy tombony lehibe ary tena tsara tokoa tena lavorary tena miavaka ary tsy vitan'izany fa ny hevitra zany teny zany hoe tsara zany zao tena zany ny ambony indrindra zany nitehirizan'ny tompo atsika ataon'Andriamanitra miasitsika ary nafatany hoe miasa ianao tena asan'Andriamanitra no anatinao fa nan'Andriamanitra no atinao mahazoto miasa ianao tsy andrinao ery izy iasana tahaka ny mpianatra sekoly alahady ireo vinandray misy fianarana sekoly alahady zay zany nafatany hoe manomboka ty tena mazoto ianao
fa tsy ohatrany mpianatra rehefa tsy tonga mpampianatra dia zay na nisy mahafaly azy tsy tonga avy prof tsy tonga dia mba tsy lazana io satria andro lehibe amin'ny pastera andro mba nareo any tantaraiko ty tsy ambarahatelo ty fa aza mba tantaraina amin'izana amin'izy ty zavatra lazaiko aminareo ty fa na zay zao aza mpianatra pastera zay mpianatra pastera tena nianatra pastera tena taona maro fa rehefa tsy tonga mpampianatra dia faly zay mpianatra pastera hoe tsy tonga mpampianatra fa zao fa ny avatana hoe tena ao anatinao zay asan'Andriamanitra zay dia mazoto ianao tena mazoto zany hoe fa nohatra malahelo zany rehefa tsy tonga mpampianatra malahelo ianao rehefa tsy misy ny asa ary tena razonao tao za mitomany dia mitomany ianao fa ny faharoa ny avatana hoe miasa ianao dia zao tena miasa farany tsara indrindra ny tsara dia zao sady ara-potoana ary ny tsara indrindra dia zao tena nataona ho an'Andriamanitra ny asa zay atao ary ny fahatelo ny avatana hoe miasa ianao dia zao ry havana mahavita asa mihoatra noho zay angatahana aminao ianao raha nangatahana maily ray ianao dia lasa mandeha maily roa dikan'izany maily ray zany dia hoe ray kilometatra sasany nangatahana aminao dia vitanao na vita 3 kilometatra ianao ary ny fara dia zao vonona mandrakariva ianao amin'ny asa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia manana fahavononana ianao fa ianao tsy laza hoe za mbola tsy niomana mbola tampoka zany tsy ariavako fa vonona mandrakarivanao araka ny tenin'ny tompo fiainam-baovao zany ry havana zavatra ambara voalohany eto zany ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary ny asantsika tsy misaraka amin'ny toetratsika ary zany natao hoe fiainam-baovao ny asa tsara voaforonao anatsika dia fiainam-baovao inona ny fiainam-baovao voalohany eto ry havana fibebahana ary ny fibebahana lazany amin'ity boky ny Efesiana ity raha mamaky tsika ny toko fahaefana dia ny 7 dia any amin'ny sainao mihitsy novaina ary zay ny hevitry ny teny bebaka tena miova ny toe-tsainao ary tena hovain'Andriamanitra mihitsiny tsy no ianao fa tena asa fanamasina mihitsy mahatonga anao milaza hoe tahaka ny boky ny Ezekely marikoriko eo masoko ny fahotana tsy te hanonona an'izany kory aho tsy te hisaitsaina an'izany kory aho any anjaranao zao mibebaka miala amin'izany fahotana zany fa dikany hoe fiainam-baovao faharody ry havana dia zao tena miaina fahamarinina ianao fahamarinina lazainao ry havana dia zao inona ny marina araka an'Andriamanitra inona ny lazain'ny soratra masina inona ny lazain'i Jesosy zany ny marina zao vanim-potoana iainantsika zao ry havana na aiza leanao tena samy manina marina daholo fa natonga anao hanina fiadanana dia ny marina tokana ihany dia lazain'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tsy vitan'izany fa ny tena fahamarina lazainao dia zao ahatonga anao manana fahamasinana eo amin'ny fiainanao mahay mijery ny rariny sy nitsiny manana fahamasinana zay nitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao zao ne tsisy akiteniteny tsony tandremo tsara ary tanora misaotra ny tompontsika manana ray aman-dreny mpitandrina mananatra manana ray aman-dreny manoro fa mivanim-potoana ankehitriny dia ohatrany tena fanaranam-po amin'ny nofo zany ny voalaza dia ny fahamasinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany mitonga antsika amin'ny famonjena zany mitonga antsika amin'ny fitahiana ny anjaranao dia manana zany fahamasinana omeny tompo atsika tsiraray avy zany inona ry havana ny antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika antso voalohany dia zao avozy isan'andro ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy raha vao mifo maraina ianao dia tena miresaha na inona azakazaka masina ianantsika dia asiva azakazaka masina manokana na rosy Jesosy miresaka manokana na dia mangatsika tahaka n'inona aza ny andro dia mialahy eo ambo fandrina eo mandehana mivavaka manokana eny amin'ny trano na efitrano fandraisam-bahiny na efitrano anankiray fianarana tena miresaha amin'ny Jesosy fa ny antsika mankina neo ambo fandrina Jesosy mangatsika zao fa ny ampoko fantatrao miresaka aminao azao Jesosy tsy ary afaka tena mila tena hoe tena fifeza tena mihitsy raha mafy aminao aza tsy mahita trano resana makanesa ty ampiangonana misokatra amin'ny resao sa kristain miresaha amin'ny Jesosy za mila miresaka aminao mila manovo hery afareraka Jesosy ary zantsika avozy isan'andro rehefa tsy manolo tena ho an'i Jesosy sika dia samborony zao tontolo zao ianao
ary efa samboriny zao tontolo zao anao dia tena fatorany ny amin'ny lasa ka tsy mahita fifaliana sy fiadanina. Aza miandry ny Alahady fa eno tsara ny rahampiangonana, eno tsara lazay ny plaza raharaha, aiza misy fiaraha-mivavaka mandehana miara-mivavaka. Raha mbola aza tokoa mifanerasera mpanompon'Andriamanitra amin'ny resaka telefona, aza mijanona fotsiny hoe inona vaovao, tsy maninona mihitsy. Andaontsika nokana fotoana hivavaka hoe aloha, zay vao misaraka amin'ny telefonitsika. Ataovy zava-dehibe zany eo amin'ny fiainana. Fa mila vavaka ny fiainantsika afahantsika an Jesositsika. Fa ny antso faharoa ry avy zao, mandehana amin'ny fahamarina, mandehana amin'ny mazava, tahaka ny zanaky ny mazava. Mety enao rerina makivaky eo amin'ny azo fijaliana, fa aza menatra amin'ny vavolombelon'i Jesosy Kristy Tompo. Kanefa dia zao tsarove fa tarihan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ianao, apetrak'Andriamanitra manana maizy ianao, zany no itehirizan'ny Tompo atsika, zany no hanamarin'Andriamanitra atsika. Fiainam-baovao mangata amin'ny Tompo. Amin'izao andro izao, manana fo vaovao ianao, manana saina vaovao ianao, ary manana fiainam-baovao. Inona ny fototra? Ny fibebahana. Ianao sy Jesosy mahafantatra. Resao amin'ny Jesosy, mety misy ota fantatro, mety misy ota tsy fantatro, mety misy ota iniko atao, mety misy ota tsy fanainiko atao kory, fa afao amin'izany a Jesosy mba hanandray zany hoe farina vaovao zany ao aminao. Ny asa faharoa ataon'i Jesosy ny fiainantsika ry avy zao, ny faharoa dia zao, ny fihavanana na ny fiombonana. Mamakitsika any amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina amin'ny boky ny Efesiana io, dia miverimberina ny fihavanana, miverimberina ny fiombonana. Inona ny fihavanana ny fiombonana voalohany dia ny finoana. Ny dikany fihavanana ry havana ao amin'ny soratra masina, raha misokatra ny soratra masina reo amin'ny Baiboly, ndaony mba rahantsika mamaky eo ambany eo ihany, toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mengavy ianareo miara-makitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izy no fihavanantsika zay naharaintsika rotonta ka nandravany efitry ny fisarahana. Ay rehefa manana an'ilay tsinao hoe fahariana vaovao, fiainam-baovao, asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, dia inona ny tsara tena misy fihavanana ianao. Inona dikany hoe fihavanana? Dikany hoe fihavanana izao firindrana. Ary inona dikan'izany? Filaminana. Inona dikan'izany? Fitoniana. Ary inona dikan'izany? Fiadanana. Ary ny hevitra farany dikany hoe fihavanana, famonjena. Zany no heviny. Ny afantaranao zany fa asan'Andriamanitra ianao, voaforona tao amin'ny Kristy ianao, dia tena manana ilay tsinao hoe fihavanana, vokatry ny finoana any Kristy. Tandremo zao vaninandro zao tena sarotra amin'ny fihavanana. Mafy zao mampihavana olona amin'izao fotoana zao tena sarotra, efa tena samy any amin'ny tendrony, avaratra, atsimo, havanana, aviany olona. Tena sarotra ny fampihavanana, misaotra an'i Jesosy tsika. Fa zany ny antom-pisinao ry havako. Mitondra filazantsara ny fihavanana, mitondra fampihavanana, ary zany no finoana omen'Andriamanitra atsika. Manomboka eo fiainantsika tsiraray avy zany. Ozy izy bivavaka nataon'ity tanora anankiray ity niresaka tamin'ny dadany. Resaka izy, dada zah hivavaka, tena vavaka ataonao. Vavaka ataoko dia zao, Jesosy dia ho any am-piangonana hianatra ho tiany namako, hianatra ho tiany namako. Zay zany ny fandriny, ampianara ho tiany namako. Dia hozy izy ilay ray aman-dreniny, zao zao ataondray, namanao dia zay eo akaikinao aloha. Misy olona eo akaikinao eo. Aza zay namana ihany fa mety misy fahavalinao, mety misy olona tsy mitovy hevitra aminao, mety misy olona tsy eritreretinao mihitsy. Ataon'Andriamanitra eo akaikinao, tahaka an'ilay Samaritana tsara fanahy, rehefa nahita anankiray zay voaroba izy, nandalo levita, nandalo misolo, nijery fotsiny, fa ilay Samaritana tsara fanahy no nanafitra sy nitsabo azy na ohatrinona na ohatrinona, dia tsaboky io. Zany ny fitiavana ry havana. Jereo manodidina anao, fa finoana amin'ny Jesosy Kristy mamerina atsika andray amin'ny fihavanana sy ny fiombonana amin'ny antso ny fiainamen'ny Tompo atsika. Ary ny fiombonana faharoa zao, fiombonana amin'ny fiangonana. Aza misaraka amin'ny fiangonana mihitsy amin'izay toerana misy ianao. Ary ny fiangonana lazainy eto ry havana zao, ao anatin'ny fiangonana ahafantaranao ny antso sy ny maizy ianao. Misy natao mpampianatra, misy natao pasteur, misy natao
dokotera misy natao sehatra maro samihafa tena fatarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany dia angatao fanamasina fa ao anatin'ny fiangonana tahaka izao no ahafantarinao hoe ito no avinao, ito no mamirapiratra eo amin'ny fiainanao. Rahandray mankotsika ry havana izay mivelontsika zao ndray zao no mandeha, zao ndray zao no ahitana asa, zao ndray zao no lalako zorana dia ndao no an'izao mety fa ny tena marina zao hitondran'Andriamanitra anao. Ty zanaka pasteur anankiray ty ry havana tany mpitandranomasina aseho ny tantara. Ny zanany anankiray voalohany mpitsara, ary efa nanomana izy mivady ny anankiray atao mpitsara, ny anankiray atao mpitsabo, ny anankiray atao ingénieur na technician. Zay zany mba resaka tamin'Jesosy indray dia tonga mpitsara tokoa ny anankiray, tonga mpitsabo ny anankiray, dia anankiray mbola teo amin'ny classe de 3e sy secondaire dia nanontaniana efa mba mieritreritra zany ito atao technician ambony inona kay nataonao anaka? Teo izy mantsy an'ilay dada sy neny. Inona nataonao? Teo izy mantsy ny dada sy neny zavatra ataoko rehefa lehibe rehefa afaka baccalauréat dia hianatra hanao mofo dipaina. Hanao mofo nataoko. Gaga dada sy neny. Sady varina dia inona tena? Dia inona mofo iny? Mofo dipaina mofo dipaina ohatran'ny mofo dipaina tsika io, 900 dia 500 io. Dia ohatra setika ilay any ray aman-dreniny fa nahagaga dia zao tena zay tokoa nitondran'Andriamanitra an'ilay zanany. Fa tsika am'resako zao no mofo amboariny zany zanaka ilay mpanompon'Andriamanitra zany, ilay zanak'Andriamanitra zany ny tsara indrindra any amin'ny firenena anankiray any Eropa. Raha tsika tiakatahaka kely amin'ny zavatra izy zao ndray malaza tsy ary avao tena am'resaha amin'i Jesosy, ampahitan Jesosy nao mihitsy ny sitrapony hoe zao no avinao ary zany ny fiainantsika tsiraray avy. Dia atao fiangonana mandraisa anjara amin'ny fanompony, aza mipetrapetraka mihitsy za rehefa fanasan'ny tompo dia ampaiza tsy ary avako midira sampana zay fantatro entony misy ary mijoroa eo ambanga sy atsapana misy fahabangana mila an'izany ianao ho an'izany akitsika reny aza mipetrapetraka ndray manko zao vakansa dia apetraky ny mialatsiny aloha azy manana zafikely fa ndray apetraky ny olona any amin'ny dadabe sy bebe foana ny zafikely. Dadabe sy bebe papi mami zany aminareo zafikely asio fepetra voalohany dia zao tsy maintsy mianatra zay koleladiny zafikely na inona mitranga. Mila an'izany ahafantarina hoe zany mampivelatra ary zany matozo anao io ry havana. Ary ny fiombonana farany dia zao ry havana, fiombonana amin'ny Fjkm io fitsipika tsy fodidalana amin'ny fiainantsika andavanandro io, fitsipika anatin'ny fiainana ilaitsika zany, fitsipika anatiny eo amin'ny fiainanao miaraka amin'izany ilainao zany hoe fitsipika zany filazantsika dia discipline. Mandrakarivintsika kristiana dia ohatran'ny hoe tsy mila discipline ary tao resin'izao tontolo zao azy amin'ny sehatra izay misy antsika fa manompoko zao tena ilay zany zany miteraka firindrana, filaminana, fihavanana eo amin'ny fiainantsika azany eto zany voaforona amin'ny asa tsara voninahitr'Andriamanitra izany. Ry havana ny antson'i Jesosy mihavana amin'ny hafa, zarao filazantsara ary toroy filazantsara, manaova asa tsara amin'izay toerana misy nametrahan'Andriamanitra anao na aiza ataovy matsapa ny olona fa asa tsara nataonao. Ny farandrindra inona ny asa tsara? Fiambenana. Mila miambintsika. Ny amarana ny soratra masina amin'ny Efesianina dia hoe tena mila miambintsika. Inona ny fiambenana voalohany ry havana dia zao maherezy. Dikany hoe maherezy io ry havana amin'ny teny fototra na ny teny grika dia zao aoka nareo fenana antsina hoe dinamita. Dinamita zany dia zao zany mampatanjaka, zany mampahiry anao. Ary inona moa ny dinamita? Zany le fanamasin'Andriamanitra ao anatinao, zany mitahiry anao. Ny faharoa dia miomana. Inona no fiomana ataontsika? Mitafy ny fiadiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika. Ary inona ny fahatelo? Mifara. Dikany hoe mifara zao zay finoany efa ao anatinao, zay nampianarina anao dia tazomy tsara ho voninahitr'Andriamanitra. Atonga anao tsy ho resy n'izao tontolo zao. Dia misy zavatra fito ry havana. Ny fitafy nomen'Andriamanitra antsika rehefa miambintsika. Rehefa tonga olom-baovao tsika dia tonga mihavana, miaraka amin'ny namana, fa tsy vitany hoe miaraka fotsiny fa mila miambintsika fa fanapahana any amin'ny rivotra na ny asan'ny devoly tsy kely lalana
dia inona ny fiambenana dia lazay ny soratra masina reto ny zavatra fito ampianarany soratra masina antsika voalohany dia izao ataovy tahaka ny fehikibon'ny fahamarinana inona ny dikan'izany aoka ny tenin'Andriamanitra eo aminao mandrakariva faharoa ataovy ferovatratra ny rariny tsy nitsiny inona ny hevitra izany mahaiza reto tia ny namany ataovy anatinao fifankatiavany fiombonana ny fahatelo filazantsara ny fihavanana masotoa mitory filazantsara fa mila n'izany ny olona amin'izao fotoana izao mangetahetan'izany ny olona amin'izao fotoana rehefa tsy mitory filazantsara tsika dia izao tontolo izao mamafy voratsy na tsy parifary mahatonga antsika alahelo sy isento mitory filazantsara andrahany tompanao ary ny faefatra dia izao ry havana ny finoana manana finoana aza mitady fahagagana kory tazomy ny tenin'Andriamanitra ataovy ny asam-panaovin'Andriamanitra mandehana ny fona sy ny fankatoavana fa zany dia ampifamonjena ho anao ary ny fahadimy dia izao lazay ny soratra masina dia izao aoka re ny tenin'Andriamanitra eo aminareo mandrakariva manana tenin'Andriamanitra ary tsy vitany tenin'Andriamanitra ihany fa miaraka amin'izay ny fahenanantsika teo tena ataovy toy ny satroka ny famonjena ampy antsika Jesosy aza mitady mpanampy hafa intsony tena ampy Jesosy ho avy zao ny rinina fa ho avy ny rinina dia fantatrareo zay na ny fre makany Tsirabe aza dia miova avy any Tsirabe manka dia nena ihany lazaiko aloha fa za tsy lazany ianareo inona ny dikan'izany ao anatin'ny ray andro fasana 700 miara misokatra dia gaga ina ahoana zany ao anatin'ny ray andro ay reto olona manao famadihany reto tsy tonga ho azy fa misy inona mbola misy mitady mpampantatra toetrandro inona ny zavatra mitranga tsy le mpiasa meteo akory natonony fa tena mpanompo santo mihitsy ny tedaviny tsy ariavako ampy antsika re Jesosy hoe tena ampy anao Jesosy le mateo amin'ny azo fijaliana ary efa namonjy ianao ananao fiainam-baovao ary indrindra mamarina azy dia izao mivavaka mifampivavaka sika ariavako fampivavaka inona natao amin'ny Paoly apôstôly aoka nareo hivavaka mba hisokafan'i Jesosy indray ny filazantsara vadiny filazantsara ary aroty rehefa zao tsika miara-mivavaka zao ne ka tena fahasoavany perikopa tamin'ny Alahady dia milaza amin'ny fiafaran'izao tontolo izao dia hozy isin'i Jesosy nareo zay any tokotany aza miditra tsony zay any tsy aza miverina tsony makakanjo asa inona ny dikan'izany ary aroty fa mbola manokatra varavarina ho antsika Jesosy ankehitriny ataovy ny vavaka hitoriana filazantsara ary samy fampivavaka tsika tsirarany avy ireo averiko anareo tanora mba fotoana lehibe anio anisan'ny fitaovana anankiray tsy azo adininy tanora zao dia ny telefôna raha vao tsy misy telefôna eo aminy dia tena isan'ny mavesatra aminy zany raha telefôna baiboly ty telefôna iza moramora kokoa sy maivamaivana kokoa ny fietefana manadino an'ity sa manadino telefôna tsy ampanangatanana fa raha misy olona riavana mandeha izy dia zao raha adino ny telefôna dia ndana aloha miverina laivengana ny telefôna fa adino fa raha adino ny baiboly dia efa misy grand écran am-piangonana fa tsy manina fa loha tsy mitondry rehefa malala amin'ny tompo ry tanora zao tsy tanora ihany fa tsika rehetra ao anatin'ny 10 minitra nareo misy aminareo manao Facebook misy aminareo manao internet misy aminareo tena be da be ny zavatra ataonareo anatin'ny telefôna fa manokana 10 minitra amonja fotsiny 10 minitra ianao dia retony vitanao tokoray amin'ny testamenta taloha voavakinao tokoray amin'ny filazantsara voavakinao tokoray amin'ny epistily voavakinao zany 10 minitra zany eo ambany fitarehan'ny fanamasina raha manokana zany ianao ao anatin'ny taona voavakinao amin'ny baiboly manontolo ary mbola manana ambiny 2 minitra azy ianao ivavahana 2 minitra io afahanao manonona anaran'olona 20 iza netana mampavaka anatin'ny 20 président ny Fjkm mpitandrina antsika ndray mandrena am-panahy zoky am-panahy rehetra
brony fiangonana brony dekona dekona zoky zany ray tapodada siny 20 ampitombona 7 efapolo am'zato ny anaran'olona voatonina ao anatin'ny herinandro ampitombonao 10 ndray zay a dia fantatro sady ny toy iny efa 200 manana fiainam-bavaky masoa atsika zany eo amin'ny fiainatsika inona ary ny antson'i Jesosy ry aviny eo amin'ny fiainatsika antso dia zao aza matahotra aza manano avinao mifalia amin'ny fanantenana fa nataon'Andriamanitra hanana fiainam-baovao ianao ary tsy vitan'izany ihany fa mitoria ny filazantsara ny fihavanana fa mila an'izany ny olona amin'izao fotoana izao feny ary zavatra telo ry havana fa asansika voaforona tao amin'i Kristy mba hanao asa tsara inona ny asa lehibe ataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainatsika fiainam-baovao dia hoy soratra masina ko raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo inona ny asa tsara sy ampanaoviny tompo atsika ny fihavanana na ny fiombonana dia hoy ny soratra masina fa izy Jesosy ny fihavanantsika izay naharaintsika rotonta ka nandravany hevitry ny fisarahana ary ny farany dia ny fiambenana dia hoy ny soratra masina marany tompo farany mahirezo amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezana tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azonareo hifantatra ny amin'ny fanangolen'ny devoly fa asansika voaforona tao amin'i Kristy mba hanao asa tsara ho an'Andriamanitra mivoninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany amen.